Ini vaovao indray iny kosa no ivadiantsika makany amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Mbola tsy atahorana ny idiran'ilay aretina Zika virus eto amintsika izay mahavomafy ny any Amerika Latina indrindra fa ny ao Brésil amin'izao fotoana izao. Efa maro hatreto ireo zaza voan'ity aretina ity ao Brésil izay misy fiantraikany any amin'ny lohan'ny zaza any mihitsy. Maro ireo aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka. Aretina isan'ny mampatahotra ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny Zika virus, aretina izay azo avy amin'ny kaikitry ny moka. Efa maro ireo voa ao Amerika Latine indrindra fa ny ao Brésil ary ahina ny partany ao amin'ny firenena manodidina. Ireo reny mitondra voka ny tena lasibatra izany ary misy fiantraikany be amin'ny fiforonan'ny zaza ny Zika virus. Efa mandray andraikitra ny fitadiavana vahaolana indrindra fa amin'ny fitadiavana ny vaksiny miaro antivirus ity ny fikambanam-be iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Tsy mbola atahorana kosa ny ahatongavana ity aretina ity eto Madagasikara raha ny nambarany ministra ny fahasalam-bambahoaka. Tsy mora tonga aty Madagasikara mety tsy tonga aty Madagasikara mihitsy satria lavitra loatra izy le moustique tsy afaka andeha midina fermide kilomètre par heure satria moustique manokana mihitsy le izy. Karazana moka manokana mihitsy manao le piqûre izy io fa zay zany ampitony antsika saitsika vahoaka hoe mbola tsy ho avy aty mihitsy zany aloha fa na izany zany ara dia tsy maintsy raisitsika ny fepetra rehetrarehetra mba hoe raha sanatria misy an'le izy fa ny firenena mikambana moa zany dia efa misy fepetra rehetrarehetra atao fatao daholo mihitsy hatramin'ny vaksiny fa mikaroka mafy tsy matory andro aman'alina amin'izao fotoana izao hoe satria raha izy koa miparitaka aty Afrika na miparitaka ny firenena hafa dia mety zava-doza le izy fa efa mandray fa ny ataoko hoe ny andraiky ny daholo tsy raha le afy fa amintsika eto Madagasikara aloha dia mbola tsy misy an'izany. Telo hatramin'ny 12 andro ny kaikitry ny moka no miseho ireo fambara ahafantarana fa voan'ny Zika virus ny olona iray. Misy zavatra mangidiedy mivoaka amin'ny hoditra ary arahana hafanana na tsy. Mety ho tonga hatrany amin'ny faharerahana izany ary misy aretin'andoha. Mety hisy hatramin'ny fararian'ny vatana ihany koa ary mety hiseho amin'ny alalan'ny conjonctivite na ny petsamaso ary miseho ihany koa amin'ny fivotosan'ny tanana na ny tongotra. Mila mairo araka izany ny rehetra na dia mbola tsy tonga eto amintsika aza ity aretina ratsy ity.